mpitandro filaminana avy amin'ny tafika miisa 3 ary zandary efa voaroka iray no isan'ireo atodony nikotrika ny fanafihana ny fiaran'ny orinasa iray mpamokatra sigara avy tany Antsirabe tetsy Iavoloha rehefa avy niazo ny lalam-pirenena fa 7 Novembre lasa teo ary olona 4 no fanampin'ireo. Basina mpitandro filaminana no nentin' ireto olon-dratsy ireto nantanteraka ny fanafihana. Mitentina ray faingo lavitra ariary no vidin'ireto entina ireto izay mitotaly 427 baoritra. Dia no tsy anainjareo tao Iavoloha ary nisy fitifirana ny chauffeur zany dia maty teo eo ary natsiponjareo tao anaty canal tao Iavoloha teo. Dia ny équipage tao anaty moa zany ny chauffeur sy ny mpikirakirandreo entan'ireo dia nipozinjareo tamin'ny zava-mahadomelina dia nariny ihany koa. Rehefa nainao an'izay ny section de recherche teto fiadanana dia nomena baiko anokatra fanadiadiana vetrany dia ny zava-nitranga zany tratra ny Jolay anaky 7 izay miaramila ny tafika ny anakiroa ny anaky 3 ary zandary efa voaroka ny anakiray dia ny ambiny moa zany dia civil daholo. Ao anatin'ny hetsika famongorona ny fanafihana amin'ny tampedina eo amin'ny axe ny eo anivy ny fiara-piadidina ny zandarmerie Antananarivo amin'izao fotoana izao. Vokatra maro araka izany no efa azo raha ny fanazavana. Niakatra fampanoavana androany ity raha ity. Ankoatra ireo valy ireo anefa misy ihany koa ny kaporalina iray sy sivily iray namany ireto olon-dratsy ireto karoana fatratra ankehitriny raha ny fanazavana hatrany.